vakina ny bokony Jona toko voalohany andininy faharoa vaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Mitsangana ka makanesa any Ninive, ilay tanàna lehibe ary miantsony amin'ny amelezana azy, fatafakatra eo anatriako ny faharatsiny. Fatafakatra eo anatriako ny faharatsiny. Timoty voalohany toko voalohany teny andininy fahadimy ambin'ny folo, mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Timoty voalohany toko voalohany teny andininy fahadimy ambin'ny folo. Mahatoky ka tokony ekena amin'ny fankasitrahana rehetra izao teny izao, tonga tetỳ ambonin'ny tany Kristy Jesosy amonjy ny mpanota, ary amin'ny reny izao no lohany. Averiko indray mandeha ny famakina izany tenin'Andriamanitra izany. Matoky ka tokony ekena amin'ny fankasitrahana rehetra izao teny izao, tonga tetỳ ambonin'ny tany Kristy Jesosy amonjy ny mpanota, amin'ny reny ary amin'ny reny izao no lohany. Aleluia. Izany tenin'Andriamanitra izany indray. Ry havana malala no entina eto amin'lohanao, mikasika ny amin'ny lohateny dia mikasika ny amin'ny famonjena. Tena ilain'ny sambatan'olona ny famonjena. Tsy tonga foana Jesosy ary tsindrahan'Andriamanitra tetỳ ambonin'ny tany, ratsy ilain'ny sambatan'olona ny famonjena. Ary misaotra an'Andriamanitra lehibe ao satria nahoana misy ny famonjena. Ary ao anatin'izany hafatra lehibe izany no akana fampaherezana sy toro-lalana mba hahafahanao mandray famonjena amin'ity androandroany ity. Ny bokony Jona izay toko voalohany andininy faharoa izay novakina teo dia tafakatra tany amin'Andriamanitra ny faharatsiana izay nataon'ny olona tao amin'ny tanàna Ninive, ary naniraka mpitory-teny Andriamanitra tamin'izany fotoana izany dia i Jona no anarany. Ry havana malala eto amin'izao toerana izao, Andriamanitra dia maniraka mpitory-teny tahaka an'izao hitanao anio izao. Tsy mandehandeha foana ny mpitory-teny, fa Andriamanitra no maniraka azy ireny, ary Andriamanitra ihany koa no manoro sy manendy ny toerana izay hitoriana ny havatr'Andriamanitra. Tahaka ny tamin'ny andron'ny Jona dia izao hoe voatendry manokana ny tanàna Ninive andehanan'i Jona hitoriana ny tenin'Andriamanitra, anambarana ny havatr'Andriamanitra. Ka noho izany dia izao ny tenin'Andriamanitra izay nitenenin'Andriamanitra tamin'i Jona. Mandehana ozy any amin'ny tanàna Ninive, fatafakatra ty amiko ny faharatsiana izay ataony. Mampatahotra itenin'Andriamanitra io ry havana malala. Fa kay faharatsiana izay ataon'ny olona dia tafakatra eo anatrehan'Andriamanitra. Na inona faharatsiana ataon'ny olona, na inona zavatra azy ataon'ny olona ety ambonin'ny tany, dia milaza marina aminao aho amin'ny anaran'i Jesosy fa izao hoe tafakatra eo anatrehan'Andriamanitra io, fa aoka hanomboka tahotra an'Andriamanitra ianao manoloana izao tenin'Andriamanitra izao. Tafakatra eo anatrehan'Andriamanitra io, vao manomboka miteny ratsy ianao, tafakatra eo anatrehan'Andriamanitra izany. Misotro toka ianao, tafakatra eo anatrehan'Andriamanitra izany. Mifoka sigara ianao, tafakatra eo anatrehan'Andriamanitra izany. Na inona faharatsiana ataon'ny olona ety ambonin'ny tany, tafakatra eo anatrehan'Andriamanitra izany. Matahory an'Andriamanitra ry havana malala eto amin'izao toerana izao, izay toriana ny tenin'Andriamanitra, fa tafakatra eo anatrehan'Andriamanitra ny faharatsiana izay ataon'ny olona. Ary izao ny zavatra tena programan'Andriamanitra tao amin'ny tanàna Ninive nanondranan'i Jona. Izao ny voalaza, mandehana ozy any Ninive, ary toy ny teny fa tafakatra ty amiko ny faharatsiana. Ary afaka 70 andro izany ny tory-teny izay nataon'i Jona tao amin'ny tanàna Ninive. Afaka 70 andro dia horavana ny tanàna Ninive. Satria nahoana be loatra ny faharatsiana vitany, ratsy ny zavatra ataony amin'ny toeran'io, ka dia izao hoe roavana ny tanàna Ninive. Inona amin'ny faharatsiana vita ry havana malala. Mitondra ny fahatezeran'Andriamanitra ao amin'ny olona anankiray.
ny faharatsiana ataony eo anatreh'Andriamanitra. Mahatonga an'Andriamanitra mitezitra ny faharatsiana vitany olona anankiray eo amin'ny fiainany. Ry havana malalo, te hisitona ny sainao ao androany, fa tokony andao ny fahotanao ianao manomboka amin'izao andrenisanao ny tenin'Andriamanitra izao. Raha tsy te hiara ny fahatezeran'Andriamanitra ianao, raha tsy te ho tonga aminao ny fahatezeran'Andriamanitra, dia izao hoe lozo ny fahotana, lozo ny faharatsiana, fa tsy ampozinao akory anie ny ahatongavan'ny fahatezeran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Lasa marina aminao izay mpitoriteny fa Andriamanitra dia Andriamanitra tsy makasitraka ota io Andriamanitra izay toriana io aminao io. Andriamanitra makala fahotana io, tezitra fahotana io, ary izao no torinanana omenanao androany. Raha ny voalazan'ny Timoty voalohany toko fa 5 taona olazana, dia tokony ho ekena amin'ny fakasitahana rehetra izao teny izao. Alleloia. Tokony ho ekena amin'ny fakasitahana rehetra izao teny izao. Fa Jesosy Kristy ny tonga amonjy ny mpanota, ary Paoly dia mijoro mihitsy milaza manao hoe amin'ny rinos dia izao ny lohany. Zany hoe raha misy zany ny miseho azo mpanota, dia Paoly koa nilaza fa izao ny lohany. Tena misy anie tena ao anatin'ny fahotana izy fa tsy mahafantatra an'Andriamanitra. Fa ankehitriny dia izao hoe tsy avy atsony marina ho Jesosy, fa ny mpanota ibebaka. Halleluia. Tsy tonga ny atsony marina, fa ny mpanota ibebaka. Ary ao anatin'izany indrindra ry havana malalo, mihetsentsonay anaovana ny antso avo eto amin'ny ty toerana ty isan-kerinandro, fa dia izao hoe tia anao Jesosy, tia hanafaka anao izy. Halleluia. Tia hamonjy anao anie Jesosy, ianao ny tsy mety, ianao ny mandaha, fa ianao no tena hatongavany Jesosy tety amboniny tany. Dia izao hoe izao sy ianao izany, tsy misy fizahan-tavan'olona ao amin'Andriamanitra. Izao ny lohany Paoly. Paoly dia tena tao anatin'ny fahotana izy satria nanenjika fivavahana, nanenjika kristianina, ary tsy tia fivavahana izay nilazainy fa ireo izay miala tao anatin'ny fiangonana tsisy. Zany hoe nanana fivavahana izay nino an' Jesosy Kristy tamin'ny fotoana andro, dia ireny ny anjea amin'ny Paoly, ireny ny anjea amin'ny Saoly tamin'ny fotoana andro. Ry havana malala, nahatonga azy Paoly dia izao hoe izy nanantona an'Andriamanitra, zany hoe nanompo an' Jesosy Kristy. Dia tonga Paoly satria nahoana na dia nianaranao aza miova rehefa manompo an'Andriamanitra ianao. Alleluia. Raha mamilava ny filazan'ny olona anao taloha, raha rakoto mamilava ianao taloha mialatsiny amin'ny anarana, lasa rakoto mpivavaka, rakoto mpitoroteny, rakoto mafantatra an'Andriamanitra. Ry havana malala eto amin'ny toerana ity, manova ny Jesosy. Alleluia. Manova izy Paoly zay lohan'ny mpanota taloha, dia izao hoe nandray an' Jesosy izy, ary dia izao hoe lasa mpitoroteny, ary izy no tena nanoratra ny epistily betsaka ao anatin'ny baiboly. Ry havana malala satria nahoana nampiasain'Andriamanitra izany lehilahy zany. Tsy olo fahavolombelona kely aminao, za zao dia tena anisan'ny nanota ihany koa vao tonga ohatr'izao. Zany hoe tsy avy hatrany dia lasa mpitoroteny, lasa mpivavaka, fa dia izao hoe nanao ny fahotana, niatrika tao anatin'izany famonom-bady. Zany lohany raha resaka famonoana vady zany. Zao tanako zao efa namono vady, fa ankehitriny soraka an'Andriamanitra, afaka tamin'izany aho voninahitran'Andriamanitra. Alleluia. Ary taloha zay raha misolotoka dia izao hoe tsy miala mifisaka na mandady na mikisaka, fa ankehitriny kosa ry havana malalo mitory ny afatr'Andriamanitra aminao zay, fa manafaka Jesosy. Alleluia. Ozy ianao hoe izany tokoa hoe ny tena zava-misy teo amin'ny fiainanao, tena izany ny voninahitran'Andriamanitra ny anambarana izany aminao amin'ity andro androany ity. Ry havana malala eto amin'izao toerana izao, mahavonjy ianao Jesosy. Jesosy Kristy no mamonjy ny mpanota araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra teo. Jesosy Kristy no tonga amonjy ny mpanota, ka noho izany na inona fahotanao, mety maefa mahamenatra anao mihitsy ny zavatra iainanao, fa ankehitriny raha mandray an' Jesosy ianao dia izao hoe ho afaka ianao, satria izy ny tenin'Andriamanitra milaza manao hoe raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Alleluia. Verina kely tsika natany amin'ny ampiandohana tamin'ny tenin'Andriamanitra mikasika ny amin'ny tantanana Ninive. Na dia nanao ny faharatsiana azy izy ireo,
tao amin'ny tanàna zay nisy azy tao amin'ny tanàna Ninive. Rôvo vatany volandeha nitoroteny Jona, afaka 7 andro dia horavana Ninive, afaka 7 andro dia horavana Ninive, afaka 7 andro dia horavana Ninive. Riavana malala nitoroteny manao ahoana zany? Fandringanana notoriana ao amin'ny tanàna anankiray. Nefa androany aho dia mitory famonjena. Halleluja. Halleluja. Mitory famonjena ao androany fa tsy mitory hoe fandringanana. Mety fozakanao zany raha hotoriana aminao no mikasika ny amin'ny fandringanana fa dia izao hoe ny zavatra mamaika riavana malala dia ny famonjena ny fananao eto amin'ity toerana ity. Zany no mamaika anay riavana malala eto amin'izao toerana izao. Inona ny zavatra nataon'ny olona tao amin'ny tanàna Ninive? Ny zavatra nataony raha vakina ny bokon'ny Jonaray manontolo dia izao hoe nanetry teny reo lasa nivavaka fa raha dia ny lehibe ny mpanjaka tao amin'ny tanàna Ninive aza dia izao hoe lasa nanetry tena nivavaka nanatona an'Andriamanitra nandrary nikaroka an'Andriamanitra satria nahoana nitady an'Andriamanitra satria horavanaka mitondra fahatahorana tao amin'ny tanàna Ninive ny tenin'Andriamanitra. Halleluja. Halleluja. Mitondra fahatahorana n'Andriamanitra tao amin'ny tanàna Ninive ny tenin'Andriamanitra zay notoriana teo iengany ka mba ho tonga fahatahorana n'Andriamanitra, hitondra fahatahorana n'Andriamanitra eto amin'ity tanàna ity izao tenin'Andriamanitra hotoriana izao. Ka izany dia izao nanomboka ny vavaka, nanomboka ny taraina, nanomboka ny folo, nanomboka ny bebaka ny tao amin'ny tanàna Ninive ary hitan'Andriamanitra ozy ny tenin'Andriamanitra no nataon'izy ireo. Hitan'Andriamanitra no nataon'izy ireo. Hitan'Andriamanitra no nataon'izy ireo. Zany hoe le vavaka natao, le fanatonana an'Andriamanitra, le fibebahana, le fifona. Hitan'Andriamanitra zany riavana malala. Dia inona no voalazan'ny tenin'Andriamanitra? Fa nahatonga an'Andriamanitra nanenina. Halleluja. Nahatonga an'Andriamanitra nanenina. Na dia fa tenin'Andriamanitra aza fa horavany Ninive, nanenina ny amin'izany Andriamanitra. Andriamanitra ne manenina. Rehefa mitsotra ny fonao eo anatin'Andriamanitra dia manenina Andriamanitra hoe tsy andringana ny tanàna Ninive satria nahoana reo izy fa tonga mivavaka, reo izy fa tonga nanompo aho, reo izy fa tonga nibebaka niala tamin'ny faratsiny dia izao hoe nanenina Andriamanitra ary dia tsy naringana ny tao amin'ny tanàna Ninive. Mangataka zay ka mangataka mba ho tanàna Ninive an'ity tanàna ity fa tsy ho tanàna Sodoma sy Gomora. Tanàna Sodoma sy Gomora izay misy faharatsiana ihany koa tao amin'izany tanàna izany, kanefa tsy niaiky ny fahotany, tsy nibebaka, tsy nanatona an'Andriamanitra ary tsy nanaiky ny filazantsara izay niatony hita tao amin'ny tanàna izany. Eny fa na dia ny finatona Lutas raha dia finatolaza dia izao hoe nanao arirarira ny tenin'Andriamanitra tao anatin'izany toerana tao amin'ny tanàna Sodoma sy Gomora zany mitondra fandringanana zany. Riavana malalo maniry ka maniry mba ho tanàna Ninive ty tanàna ity andray ny filazantsara iaiky ny fahotana anatona an'Andriamanitra andray famonjena zay nentin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Zany ny fanirinay riavana malala. Dia tsy niara ny fahatezeran'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity ary fanameloana ho anay raha tsy mitory ny fahotana, fanameloana ho anay mpitoroteny raha tsy manambara ny marina satria nahoana mety ho any amin'ny elana ray andro ary misy fanadinana ho anay ao anatin'izany, misy fitsarana ho anay. Ka noho izany riavana malalo afaneniny zay raha mitory ny tenin'Andriamanitra aminao. Asanao fa dia izao hoe afaka ny didinay, afaka ny am'rano zay raha mitory ny filazantsara eto amin'ity toerana ity indray androany hiatrika ny fitsaran'Andriamanitra ianao manoloana zao tenin'Andriamanitra izao. Hiatrika ny fitsaran'Andriamanitra ianao. Move efa nremesinao ny tenin'Andriamanitra mikasika ny amin'ny famonjena, mikasika ny amin'ny fahatezeran'Andriamanitra. Riavana malalo miala ny amin'izay mpitoroteny eto amin'ity toerana ity. Tiana ianao mba ho voavonjy indray ny famonjena matoa zay mikely aina tahaka an'izao riavana malalo. Tianay ny fanahanao mba ho any an-danitra, tianay ny fanahanao riavana malala eto amin'ity toerana ity. Tsy tahaka ny natao tahaka ny spektakla izao fitorina ny afatr'Andriamanitra izao sanatriany izany fa tena fitiavana tokoa vokatry ny fo hitorina ny afatr'Andriamanitra satria nahoana tena mafy ka mafy izany taorina any amin'ny elo zany riavana malala. Ka ny izany
avotiny ainao androany. Aza mijery na inona na inona ianao, na iza andeha na iza tsy andeha any am-piangonana, dia izao hoe mandeha any ianao, tapony hevitrao manatonan'Andriamanitra ianao ry havana malala izay mandreza ho afatr'Andriamanitra izao. Alleluia. Izay ny tenin'Andriamanitra. Za tsy mba lava toriteny, fa ny zavatra angatahako amin'Andriamanitra dia miafatra tonga amponao, andraisanao famonjena, andraisanao fanafana, ary andraisanao an' Jesosy zany ny zavatra mahaliana anay sy ny mamaka anay toriteny ry havana malala. Izay miafatra izay nentina taminao tamin'izao fotoana izao. Saorana lehibe Andriamanitra manoloana zany afatra izany satria tianao loatra Jesosy hivavaka izay amin'izao fotoana izao. Inona na inona zavatra mbola mamatotra anao fahotana, aza tao mamenatra anao zany favona izay hivavaka ao anao, mbola voafatotry ny fisikitaoka ianao, voafatotry ny fotoana sigary ianao tao anatin'izany rehetra zany ao, fanafany Jesosy tiako iantio ianao afaka, ka noho izany hivavaka ao anao zay ankehitriny. Mba hisy ankony lehibe eo amin'ny fiainanao anie, ny tenin'Andriamanitra hitondra famonjena tokoa eo amin'ny fiainanao, ary fiainam-baovao indray ny ainanao raha mandray an' Jesosy ianao androany ka hivavaka amin'izao fotoana izao. Voninahitra Andriamanitra. Halleluia. Sotranao Jesosy ao noho ny alebian'ny fitiavana sy ny famonram-ponao, afataketsa ny afatra izany tompo ny famonram-ponao sy ny fitiavanao Andriamanitra izao toerana izao. Ankehitriny Andriamanitra jereo ny olona vavaka izay amin'ny anaranao Jesosy no angatahana fanafana, famonjena, fanavotana, fanavozana tanteraka mba andraisan'ny olona famonjena ao amin'ny fiainany, ka noho izany tompo mivavaka aminao aho. Fa io manokana zany afatra izany Andriamanitra mba hiditra ny amponin'ny olona misy atokantrano eny Jesosy malalo aoka tsy hisy very anjara izay rehetra mandre izao fanamatisam-peo izao, na izy izy na iza tompo malalo mandre izao afatra izao, dia aoka ianao Andriamanitra tsy hatafandromandry azy ireny, fa kosa tonga azy anaika ianao hatrany hatrany eo amin'ny fiainany, andray izany afatra izany ka tsy ho tafandromandry, fa tonga azy anatonanao sy andray ianao Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra be, dia raina ny anaranao, ankalazaina ny anaranao.